Nanao enquête io first tamin'ny juin 2019 tena hita fa efatra amby valopolo isanjaton'ny tanora dia efa niarana herisetra en ligne, zany hoe violence en ligne zany. Tao anatin'io enquête io ihany koa dia nahita zahay fa miseho amina forme maro isan-karazany ny violence en ligne, misy ny harcèlement, misy ny exposition, réception ana contenu izay inapproprié, zany hoe mety hoe contenu à caractère pédopornographique na pornographique, harcèlement, sollicitation ana fandefasana sary nude zao izy tsika raha filazana anazy, virus ihany koa hitantsika ao anatin'le izy, zany hoe misy fisehoany maromaro zany fa tao anatin'ny étude anay dia ny zavatra tena mitranga dia sollicitation ana rencontre par un inconnu. Mila mahafantatra aloha zany ny utilisateur ny internet indrindrindra ny tanora hoe inona daholo avy ireo mety ho forme na violence en ligne, fa mila mahafantatra ihany koa hoe raha sendra an'izay violence en ligne zay aiza izy ny tokony anatony, zany hoe ao anatina resaka prévention foana ihany le izy, tsy misy tsara noho ny hoe misoroka zany alohan'ny hoe ahatongavan'le violence any aminao. Ie, za mampiasa internet. Ny tena olana le izy lasa addiction satria ny fois ianao mandray an'le izy dia lasa miraikitra foana, tsy zava-bita mihitsy ny fianarana lasa ambanin-javatra. Mbola tsy niara-ny harcèlement aloha fa mahafantatra ka vitsivitsy. Mitandrina ihany aloha mitandrina foana ohatra hoe rehefa misy mandefa demande dia tokony mba hoe olona fantatra ihany ny acceptena sy resahana.